misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Fahaly-miarabantsika tsy avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity soratsika hatranyandriamanitra izay manome izao fotoana izao hatrany ahafahantsika mandray ny teniny alohan'deratsika ny amin'ny lesona anio dia vavakisika. Andriamanitra tsara indrindran-danitra mbola misaotranao izay fa mbola nomenao izao fotoana manokan'izao indray ahafahana mianatra ny teninao. Mamelana elokay ary mamindrafo aminay satria tsy mendrika anao kory izahay mampianaro izahay ny amin'ny zavatra rehetra tokony atao sy tokony ho hatsaraina ary aoka ny hery avy aminao ny ahafahany manao azy aminaran'i Jesosy amen. Alohan'ny lesona antsika androany dia manao hoe Kristy izay mampahery ahy. Tsy haitsika ny andresy an'ireo lainga rehetra ambaran'ny fahavalo raha tsy eo ny herin'i Kristy izay velona sy mitoetra ao anatsika. Mihoatra noho ny fahalalana rehetra ny fiadanana avy amin'Andriamanitra, tsy misy mahazava an'izany. Izao ny fampanantenan'ny Baiboly ho an'ireo alaim-panahy ahevitra fa tsy mety ho azy izany fiadanana izany. Hoy ny Filipiana manao hoe mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Ny fananana finoana fa hain'i Kristy ary azo ny atao ny mampahery antsika, izany no tsy ambaratelo. Rehefa asaintsika ho ao an-tsaintsika Kristy dia miteny amin'ny feo feritseretana ary mamolavolantsika miandalana. Mianatra miaino ny feony isika ary avy eo manao arak'izay lazainy amintsika. Rehefa mangataka ny sain'i Kristy amin'ny alalan'ny vavaka isika isan'andro dia omeny antsika izany, mitaky fotoana ny fahazarana vaovao ary mitaky asa ny tena fiovana marina eo amin'ny fahazarana rehetra. Rehefa mipoitra ny fihetseham-po-tsihiriana dia mario izany ary omeo anarana. Avelao ny tenanao hiaina ny fahatsapana izany mandritra ny fotoana maharitra, rehefa izay dia mivavaha ka angatao Andriamanitra hanampy anao hanaisotra an'ireo eritreritra ary hanaisotra ihany koa ny fihetseham-po mihiba tsy ho ao an-tsainao. Ny fahakiviana, ny fangidiana, ny lolo-po ny tahotra, ny tebiteby ary ny tsy fananana fanantenana ny fihetseham-po matetika mangejan'ny olona sy miteraka aretina mandoza. Ilaintsika mangataka ahafahan'Andriamanitra sy hampino mba hatsapantsika rehefa mihazakazaka ho any amin'ny lalan-dratsy ny eritrerintsika. Tadiavy ny fanampiny ary tonono mihitsy ireny fihetseham-po ireny. Raha nalain'ny Satana fanahy tany anefitra Jesosy dia novalian'i Jesosy tamin'ny fahamarinana izay nandroaka azy izany. Tahaka an'izany koa no tokony ataontsika. Aoka isika hijery sy handinika an'ireo toky sy andinina izay manambara fahamarinana mampahery sy mitondra fanafahana ho an-tsaintsika. Mety ho sarotra ny lalana mankany amin'ny fanasitranana. Matetika mora kokoa ny ho sitrana rehefa manana mpanampy manokana na pasteur io na koa hoe mpitsabo ianao. Tokony hakambana amin'ny ezaka tsara indrindra azontsika atao ny vavaka. Amin'izany no tokony ampiasana an'ireo fitaovana misy eo amin'ny fiangonantsika sy ny fiarahamonina misy atsika. Amen.
Andriamanitra itsara indrindra misaotra any amin'izany torohevitra tsara dia tsara izany ary aoka ny fanahinao masina ny angatanay mba hanampy anay indrindra mba ahafahanay mihoatra an'ireo zavatra ireo amin'ny ao anatin'ny fitiavana izay omenao anay ao anatin'ny fanetrehan-tena lalina ihany koa ahatonga anay hitoetra mandrakariva ao am-balanao amin'ny fotoana rehetra. Metezenao mangy nisatokantrano izay manaraka izao fandaran'izao ihany koa anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.